ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Riava malala anio sabotsy 2020 ny volana Jona. Miravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray noho ny fitahiana rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra eny nato izao antsika. Indrindra natratra izao andro ny fankalazana ny 20 taona niverenany fahaleovan-tena ampelatana antsika malagasy indray. Akatoko izany tsika riavana. Ary dia tena mpifaliana tokoa no iomanantsika ho amin'ny fandraisana izany. Ary dia tsara indrindra raha hianatra ny ten'Andriamanitra indray tsika anio izay mampitodika antsika fa aoka tsiaro indrindra ny fahefan'i Jesosy Kristy sy ny mahatompo ny voninahitra azy tsika riavana satria tsika nge kristianina e. Dia ho aminareo ary ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Andehantsika riavana hivavaka ary. Ry Andriamanitra renay sy ny an-danitra misaotra anao izay ranomenao anay izao andro anio izao. Dia ty andro sabotsy fa 20 ny volana ity Jona ity izay iomananay tokoa andraisana ny fifaliana dia ny fankalazana ny fetim-pirenenay malagasy rapitso tompo. Dia viary manatrehanay ka ampahafantaro anay ny voninahitra ao Andriamanitra izay omenao koa ny olona mino sy ny firenena mino anao. Dia aviary Jesosy tompo ho tario lalana izay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka sokafo ny fonay andraisanay ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Dia antsika hiambina famakina ny mofinaina anio riavana. Araka izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia toko 5 dia manomboka eo amin'ny 1 zany ka hatramintsika hatrany amin'ny 4:12. Anaraka ny vakitentsika izay atao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tao amin'ny feo mafy hoe: iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy eo satria tsy nisy nahita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ilay olona nanao tamiko hoe: aza mitomany. Indro ny liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofin Davida no efa naharesika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo fovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo fovoan'ny olona dia nisy anak'ondry nitsangana tahaka ny efa voafono nanana tandroka 7 sy maso 7 dia nifanan'ny fiton'Andriamanitra ny rana hakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo tanakavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manaina 4 sy ny olona 420 dia nikoka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy namahany lokanga sy lovia volamena 7 ditika azo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firamboavao izy ka nanao hoe: ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao hon'Andriamanitra. Olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona avy sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisoronao an'Andriamanitsika ireo
ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ahy. Ny seza fendrianana sy ny zava-mananaina ary ny lokanga ary ny isany dia alin'alina sy arivorivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ry zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny saotrany, mendrika andray ny hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy ada sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany na izay any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny dia fareko ka samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fendrianana sy ho an'ny zanak'ondry enie. Ny saotra sy ny ada sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen. Ary ny olona dia nikoaka ka nivavaka. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ho aminareo ny ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny teny izay entina hifampizarana an'io indray ary anjara mofinainantsika dia izay voanovakina tamintsika teo ry havako. Izay andeha omentsika lohahevitra hoe mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Eo anatrehan'izao boky nosoratana izao dia ty bokin'ny Apokalipsy ity izay milaza zany ny fahitana izay hitan'ny Jaona ry havana. Anisan'izay sarotsarotra amin'ny olona ihany no mamaky azy. Fa isika kosa ry havana dia andeha handray izany amin'ny fanetreteny satria misy zavatra miafina izay tiana ambara indrindra mikasika an'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia zava-misy ary eto ry havana dia izao tonga ny fahitan'ny Jaona ary mampiavaka azy dia nentina tany an-danitra izy. Nentina tany an-danitra izy ka zavatra nisy tany an-danitra no asehony ho antsika. Ka izay indrindra no mampanjaka ny fahefany ny Tompo fa hanehoan'Andriamanitra ny fahefany izao niekarana tany an-danitra izao. Rehefa dinihana ry havana zany hoe fahitana nahitany Jaona zany dia maneho sy manambara indrindra fa misy hevi-dehibe izay tokony raintsika olombelona ny amin'ny siny zany hoe fiavian'ny Tompo izany sy ny zava-miafina rehetra ny amin'izany andro farany zany. Kanefa ny anarantsika dia izao hoe tsy ny miafina ihany fa ny amin'izao hita maso izao inona reny tokony ataontsika mba hisaorantsika sy hanomezantsika voninahitra izany Tompo sy Andriamanitsika izany. Ka ny voalohany indrindra ry havana dia izao maneho ny mahatompo ny fahefana azy Jesosy Kristy. Maneho ny mahatompo ny fahefana azy Jesosy Kristy dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatreny amin'ny andininy fahavalo izany. Raha ny zava-nisy ry havana dia hoy-tsika ty hoe nentina any an-danitra i Jaona dia mba nahita ny zavatra nitrangan-tany. Fa eto dia izao manana ny fahefana dia sao tia tany ka hatrany an-danitra dia izy indray no maneho indrindra ny fahefany ry havana. Ny fahefan'i Jesosy Kristy dia miseho amin'ilay horonam-boky izay endriky ny fitsaran'Andriamanitra rahatr' izay moa no tiana ambara eo. Fa izy irery ihany nanana ny fahefana nanokatra izany horonam-boky izany. Na dia efa natsotsony azy atao an-danitra tao araka ny seho eto dia tsy nisy na iray aza afaka mba nandray ny boky arak'izay mba hitantsika irina eto izany. Tsy nisy afaka nanao an'izany tao fa dia niandry teo hatrany.
Fa izany fiandrasana izany ravana nahitana fa ny voalohany indrindra hita eto dia zao hoe indro Jesosy Kristy moa no aseho, izy no toy ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofony Davida no efa naresika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kasen'ny fito. Ampahara amin'izany zany fa avy amin'ny solofony Davida io no amolavolan'Andriamanitra ny liona izay hanana ny fahefana any an-danitra mba azahoana indrindra manokatra ny boky ry havana. Ny boky izay heverina fa mitahiry indrindra ny tsy ambaratelon'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary azo vakiana indrindra mba hampitombo ny finoan'ny olona izay mandraikitra izany. Zavatra hita eto ry havana dia zao hoe liona nge dia fanoharana amin'izany antony hoe mpanjaka ny biby rehetra izany, mpanjaka ny biby izany. Kanto ny zavatra nisy eto dia zao oharina toy ny mpanjaka feno hery sy fahefana eo amin'ny toerana izay tapahany izany liona izany ry havana. Ary io liona io dia avy eo izy nandray izany hery sy fahefana zany dia io no nentiny indrindra any na sokatra, zany hoe boky mitahiry indrindra ny rakitra rehetra izay niseho ato ety tany. Rehefa malala ao amin'ny tompo, manasa antsika aloha hanaja izany herin'ny tenin'Andriamanitra zany fa zava-dehibe zany ary mangataka ny fanahy masintsika mba nazava amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa nijerena ny lazaina araka ny hita eto, tsy nisy mihitsy mendrika iza re no mba hanokatra an'izao boky izao, tsy nisy eny na dia iray azy. Ary zay no mahatonga ny tantara ilaza fa tsy misy afa-tsy io liona io ihany no afaka moa zany. Ary eo ambany eo indray ary dia lazaina mihitsy hoe tsy misy koa afa-tsy ny zanak'ondry izay mipetraka amin'ny seza fiandrianana no afaka koa hamoa izany boky na horonina taratasy izany. Iza indray moa ry havana ny zanak'ondry? Jesosy Kristy nge zany. Io Jesosy Kristy io ny tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety tany, ary dia izy rery ihany no mahasokatra izany. Dia lazainy eto amin'ireto andin'ny soratra masina moa ny amin'ny zanak'ondry, manomboka eo amin'ny andin'ny 9 zany ka hatrery amin'ny andin'ny 7, hitantarana zany fahefan'ny zanak'ondry zany izay aneho indrindra fa azokafana ny boky. Tandindo ny Jesosy Kristy zany ry havana fa tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy tsika eo anatrehany zany hoe fitsaran'Andriamanitra zany. Dia voalaza eo fa izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay zany hoe ny finoana ny Jesosy Kristy ety tany no hahatonga antsika ny an-danitra, ary anana ny zanak'ondry fahefana mba hijeriny anarantsika ao anatin'izany horonina taratasy izany milaza fahavovonitsika ny ety tany ary ny mamaika izao ry havana. Andehantsika norona ny finoantsika amin'izany fahalalana ny Jesosy Kristy tompo izany, izay tena mpisolo vavantsika ho any an-danitra, fa tsisy mendrika any raha olombelona ny jerevana. Fa noho ny amin'ny zanak'ondry sy Jesosy dia minontsika fa manadio antsika izy ary manavaka antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa ny faharoa ry havana dia rehefa nentina tany an-danitra i Jaona, dia ny zavatra hita ny tany koa dia ireo inona ary no ataon'ny olona any an-danitra any, inona no ataon'ny olona ry havana. Ary zay ilay lohahevitra faharoa jerevantsika hoe maneho ny mahatompo ny fahefana azy tompo ny voninahitra azy Jesosy, maneho ny mahatompo ny voninahitra azy Jesosy Kristy. Ny zavatra hita manomboka amin'ny andin'ny 7 ka hatrany amin'ny andin'ny 7 dia tena nomena anjara mihitsy izy hiatrika an'izany adidy lehibe izay tany saina eto izany, izay tsy inona moa ry havana fa ny fiderany, ny fankalazany, ny firambo vaovao izay ataon'ny olona voavondry mba hanany anjara ao amin'ny Kristy. Ary indro izao sy ianao ry havana, isika olombelona ry havana tsy afaka vahan'i Jesosy Kristy isika no nomena anjara indrindra hitory sy hanambara an'i Jesosy amin'ny fomba rehetra
Ka ino no votoso filazantsara no sy Madagasikara e. Mandeha any amin'izany tany lavitra zany. Anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ry havana. Eto ry havana dia mandeha inefatra taona moa zany ilay fiderana eto. Voalohany dia nanisy firam-baovao zany Andriamanitra teo anatrehan'ny zanak'ondry izay lazainy eto. Fa anisany indrindra izay manana fahefana amin'ny fitsaran'Andriamanitra satria izy mpisolo vavantsika. Fa eto ry havana dia firam-baovao mihitsy izany nambaran'Andriamanitra ho an'ireo zanany. Dia ny faharoa ry havana dia hita eto indray manomboka eo amin'ny 10 tapany faharoa ka hatrao amin'ny 12 izay maneho ry havana fa ny fankalazana sy ny fiderana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izay ananantsika rehetra no mendrika indrindra omenan'Andriamanitra. Ary ny 12 ary eo amin'ny 12 kosa 12 zafady dia anehoana indrindra sy ny 12 izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra lehibe zany ka ny zanak'ondry dia tany sainao ny asany izy no vonoina tamin'ny fahotany tondra ny fahotantsika ka mendrika andray ny hery sy ny harena ary ny fahendrena. Ary hitantsika eo amin'ny 17 sy ny manaraka indray dia zao zavatra ary rehetra zao izay any an-danitra hoy izy na izay te ambonin'ny tany koa aza dia natao indrindra hidera ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Zany ny asantsika mino any an-danitra ry havana. Ary zany koa mba iarahantsika atao etỳ antany ny mikatsaka zany voninahitr'Andriamanitra izany amin'ny fomba rehetra azontsika atao. Na dia tsy mendrika azontsika ry havana voalaza eto hoe dia noho ny amin'ny Jesosy Kristy kosa miomana fa manana anjara fiderana sy fankalazana makotrokotroka an'Andriamanitra tsika. Dia eo an'Andriamanitra irery ihany ary ny voninahitra fa ho amintsika rehetra ny fahasoava amin'ny Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ivavaka isika. Tompo ampitomboy ny finoanay ary mba iombonanay amin'izany boky apokaliptika izany izay mampianatra anay indrindra araka ny nampianarin'ny Jaona apôstôly teo fa zava-dehibe tokoa nge ny midera mitsoaka mankalaza ary manome voninahitra anao tomponay sy mpanjakanay aza velana ho resy tsony izay tompo ataovy mpandresy tahaka ny Jesosy Kristy Tompo. Ary dia misaotra Jesosy fa ianao mihitsy ny manambara izany aminay ka ataonay ahoana reny tsy fino ary tsy fankatoavana izany fa tsy misy mihitsy Andriamanitra tahaka anao fa tompony hery tompony fahefana any an-danitra sy ety tany ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany sitraka indrindra ary mamarana ny vavakay ka kambanay amin'ilay vavaka izay nampianaran'ny Jesosy manao hoe atao any sitraponao izy-akamtariny any lanitra mioanay mihitsy amin'ny sasazo aminay ary mandelany elikay tahaka ny amelaka izay reka taminay ary aza totronay amin'ny fakapana fa manafahany amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo aritsika ry havana noho izao fotoana izao tanteraka dia ny afatra lehibe dia zao maneho ny mampanjaka azy Jesosy amintsika amin'izao fetifety izao ka dia aoka izy no tsaroantsika voalohany fa dia asehony amintsika fa tompo ny fahefana rehetra izy ary indrindra koa tompo ny voninahitra rehetra izy. Fa raha misy dera raha misy laza asehontsika eo amin'ny fiainantsika dia mba aseho kely amin'ny manodidina antsika ny voninahitra Jesosy Kristy fa izany nge no tafiditsika tompo ampitoroantsika ary havana amarana fotoana isika hivavaka. Dia misaotra Jesosy noho ny fotoana izay nomenao teto tanteraka
ka dia indro atolotreo anao nysaotra midera ny lazany ady ary ny voninahitra mandrakizay fa ho aminay rehetra neny fiadanana ao Andriamanitra mba hanapaka ao am-pona tsirairay avy dia mandehana ary amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho an'Andriamanitra ihany neny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Miderani Jehovah, miantso ny anarany. Miderani Jehovah, miantso ny anarany. Kapataovy fantatra amin'ny amin'ny firenena rehetra iasany. Mitadiavany Jehovah sy mieriny. Miderani Jehovah, miantso